eo amin'ny fanatanjahantena dia ara-panatanjahantena sy ny fanatanjahantena fifaninanana ihany koa izy ity sy ny dimy aja izay nanatanteraka fifidianana izay filohan'ny federasiona tamin'ity herinandro ity ka voafidy hitatana izany federasiona izany Rijamanitra Arandrianarso. Ligue paritra 12 tamin'ireo 14 mijoro ara-dalàna nahitana Analamanga, Matsiatrambony, Analanjorofa, Tsimatsinanana, Sofia, Atsinanana, Boeny, Bongolava, Menabe, Diana, Amorimany, Vakinakaratra no tonga niatrika ny fifidianana ny mpitatana vaovao ny FMDSS na ny Federasiona Malagasy ny dimy aja sy ny dia ara-panatanjahantena tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina. Ny solitena ny ligin'ny tasy atsimo andrefana ihany araka izany no tsy tonga tamin'ity fitoam-pifidianana ity. Ankoatra ny Kizaiana na Iletsiaha Jean Christian izay filoha teo aloha dia kandida efatra hafa no nirotsaka tamin'ity fifidianana ity, nahitana ny Velomanoro Andriamaravo Mikael, Ndimbisoa Miary Malala, Andriamihaja Fenosoa Valery ary Andrianarsoa Rijamanitra. Anokafana ny fotoana tamin'izany ny fanjesen-dahatra nataon'ireo kandida tamin'ireo ligue paritra mpifidy azy. Manarak'izay dia nanambara ny mampanakiry ny fifidianana ny solitena ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay tonga nanamarina izany fifidianana izany teny toerana. Taorian'ny fifidianana natao tao anaty mangarahara sy tampilaminan tanteraka ary dia lano filoha vaovao hitatana ny federasiona mandritra ny efataona manaraka i Rijamanitra Arandrianarso. Ligue paritra 7 tamin'ireo 12 tonga no nanome fitokisana azy tamin'izany. Marihana fifanifaninana tamin'ny Kizaiana i Rijamanitra nandritra ny fifidianana natao ny taona 19 sy 20 saingy tsy lany. Ny aloha izay ny taona 9 sy 20 ka hatramin'ny taona 12 sy 20 dia tale teknika teo anivon'ny Federasiona Malagasy ny dia mihaja sy dia ara-panatanjahantena ny tenany. I Rijamanitra izay nametraka fanamby-goavana hampiakatra ny letan'ny danse sportive sy ny danse de salon malagasy na misehatra nasionaly na misehatra iraisam-pirenena taorian'izao fahalaniny izao.